Andriamatoa filoham-pirenena sy ramatoavadiny amin'izao fahatongavany tonotaona zao dia tonga eto zahay ao amin'ny antenimieran'olona sy ao amin'ny antenimieram-pirenena. Tonga hanaja ny soatoavana malagasy. Ianao no ray aman-dreninay eto amin'ny firenena ao anatin'ny soatoavana malagasy ny manome voninahitra ray aman-dreny rehefa tonga ny tonotaona toy izao. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra tsika nahavita soa aniny taona 2024 iny. Maro no sedra nolalovana kanefa tonga soamantsara tsika miatrika ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny atao hoe fiadanana ihany koa an'ity taona vaovao ity. Isaorantsika an'Andriamanitra ny fitahiany lehibe nandritr'izay fotoana izay dia manarak'izay dia miarahaba anareo ihany koa, nareo mivady ianareo mianakavy noho ny fatratrarana ny taona vaovao. Mivavaka ho anareo zahay mba hoeniko fahasoavan'Andriamanitra ianareo hanana fahasalamana, omby amin'izay rehetrarehetra atao, hanana fiadanana sy fifaliana kristianina amin'ny fiainanareo. Misy moa teny amin'ny soratra masina ao amin'ny mpitsara toko fahenina andininy 12 milaza hoe Jehova no mombanao ry lehilahy mahery. Izany dia tolotra aminao zany Andriamatoa filoha satria ianao no hitondra fampandrosoana ho an'ity Madagasikara ity. Ianao no mitarika hijery izay hitsinjovana ny ahasoa ny vahoaka malagasy. Izay ny teny avy aminay ary ao anatin'ny fomba mampanao antsika malagasy ihany koa moa dia rehefa tonotaona ohatr'izao dia misy maro pahatsiarovana fanomezana zany atolotray avy ao amin'ny antenimieram-pirenena sy avy amin'ny antenimieran'olona ho anao. Andriamanitra Andriamatoa filoha ramatoavadiny mbola hiada-pinaritsika hifankahita eto soamantsara indray amin'ny taona manaraka. Hotahin'Andriamanitra nareo tompoko. Ny antenimieram-pirenena sy anareo filoha levitra ao anatin'ny antenimieram-pirenena sy anareo l'olona rehetra. Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena sy présidentin'ny Assemblée nationale sy anareo solombavambahoaka député rehetra, ao ihany koa ianareo vice-président. Ampitiavana lehibe no andraisanay mivady ianareo eto amin'ity lapam-panjakana ity amin'izao taona vaovao izao. Ary mankasitraka sy mankatelina amin'ny teny izay noentinareo rehetra teo tamin'ny alalan'ny présidentin'ny Sénat tamin'ny teny firaritsoa, teny fankaherezana no ny fahatongavana izao taona vaovao izao. Ary ny fanomezana amenareo anay koa dia manamarika ny fitiavana ary raisinay amin'ny fo iray manontolo izao fanomezana natolotrareo noho ny fahatongavana izao taona vaovao izao. Iny taona lasiny dia taona fiatombohany ny mandat. Nanamaritatsika ny lalak'izorana hoentina hampandrosoana ny firenena. Fa taona nanamarika ihany koa ny fifidianana satria dia tena azo lazaina hoe lany tamin'ny fifidianana ny fotoana ny akamaroany sy ny akabetsahany fotoanantsika. Tao ny fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka, tao ny fiatrehana fifidianana ben'ny tanàna izay vao natrehantsika farany teo. Ary nanamarika ihany koa zany fa lina amin'ny fampandrosoana, mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy ary manohana ny programan'asa izay apetratsika ao anatin'izany fampandrosoana tiana apetraka eto amin'ny firenena izay. Mankasitraka anareo tonga eto androany satria zava-dehibe tokoa ny fifanajana. Manaja ray aman-dreny, na io eo anivon'ny tokantrano, na io eo anivon'ny firenena. Zava-dehibe zany ary misy moa ny teny milaza hoe manajany tenanao mba hanajany ny hafanao
satria ny fifanajana dia zava-dehibe. Raha ohatra ka ao anatin'ny tokantrano anankiray ka isy zanaka andeha andrabodrabo sy hanao tsinitsinina ny ray aman-dreny dia very le sotoavina. Nareo amin'ny antenimieram-pirenena dia mahafantatra tsara, nareo amin'ny antenimiran-dolona ihany koa mahafantatra tsara ny ezaka izay ataontsika sy apetratsika ampandrosoana n'ity firenena ity. Sarotra nanarina n'ity firenena ity satria araky ny fandaharana Conseil des ministres napetraka omaly, raha ny taux de croissance fotsiny raha 3,2% tamin'ny 2018 dia zao tsika efa tafiakatra 4,4%. Io zany chiffre avoakan'ny Banque mondiale aloha fa tsy zany manao an'io. Fa ny olana kosa nefa dia noho ny akamaroan'ny mponina eto amintsika, noho ny fahantrany olona dia mbola tsy hita mipaika amin'ny vatany eny anivon'ny fiarahamonina izay. Nefa za mino sy matoky ary mananteny fa ny programme an'asa izay apetratsika, ny plan izay apetratsika dia tena anova tanteraka an'ity firenena ity. Mahasamy laza ary mahasamy joro amin'izany amin'ireo ezaka rehetra izay hoentintsika apetraka. Manana inona ny tsy ampy teto amin'ny firenena? Ny tsy ampy teto dia ny vision, ny fananana viny, ny volonté politique. Ary eo moa nareo isorako anareo eo anivon'ny parlementaire izay mbola ho avy ihany ny lalàna fakatoavana ny fitrandrahana ny ankibon'ny tany dia tokony hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Ary tiako mba zaraina aminareo satria nareo no fidy lalàna. Jerevy tsara ny fitrandrahana reny ankibon'ny tany teto amintsika. Nisy teto ny QMM, misy eto ny Sherite any amin'ny faritra misy anareo zany QMM, ny Sherite. Fantaksa ampidiriny zany eto Madagasikara tsy afaka hoentintsika anovana an'ity firenena ity. Fa zao ny États-Unis ny félicité atsika tamin'ny négociation noentina amin'ny base tuléaire. Ny base tuléaire io zany dia ny fifanarahana natao sy ny tena hoe zao naka expert avy any ivelany mihitsy fa ny taxe ao alohan'ny base tuléaire 180 millions de dollars isa-taona. Ny herintaona raha folo taona zany no alaitsika no asika amin'ny fitrandrahana hafa. Eritreretinareo amin'izany le différence. Ny base tuléaire any koa dia nangataka tsika hoe mila manao an'ireo action les développements communautaires et socio-communautaires 80 millions de dollars no alohan'ny zareo. Mbola tsy mitrandraka izy fa vao hanomboka dia efa andoha 80 millions de dollars. Fa ankoatran'izay isa-taona dia mandoha 4 millions de dollars na 20 milliards ariary isa-taona anaovana hôpitaly, anaovana CSP2, anaovana sekoly, anaovana lalana, anaovana jiro, anaovana rano any amin'ireo commune izay trandrahana zany reny ankibon'ny tany zany. Zay ny teneniko hoe raha tena misy ny fitiavan-tanindrazana fa tsy ny fitiavan-teny, tena mandroso sy mivoatra i Madagasikara. Ary mifélicité anateto mihitsy ny ambassadeur ny États-Unis no nio contrat io satria ny Amerikanina no hitrandraka ny base tuléaire zéro corruption ary indrindra tena niado amin'ny firenena ny malagasy amin'ny alalan'ny président. Ny zavatra tiako lazaina amintsika hoe raha ohatr'izay ny négociation nataontsika hatramin'izay tsy ohatran'izao ty firenena ity. Ny QMM zao efa 20 taona ny trandrahana fa tamin'ny farany to tsika indray no mbola saingy zareo mandoha vola izay tsy nekeko 20 taona. Tsika nefa mandritra ny fitrandrahany base tuléaire convention ary za tsy nanaiky tsy hoe tsy atao négociation eto fotsiny fa validena any amin'ny parlement. Zany hoe le engagement ary zareo reo zany hoentina eo anivon'ny parlement hoe reto ny engagement an'io tsika tsy hoety foana zay le lova ho apetraka ao an-taranaka faramaniny ka any arina any iny hoe reto anie ny engagement nareo ary tsy maintsy alohan'le orinasa izay mitrandraka ho an'ny firenena. Tiako lazaina hoe raha ohatran'izay zany ny fomba fitantanana ny firenena tsy hanana problème najiry tsony tsika satria zao tsika dia mbola hoe ny resaka sahovika sy ny resaka volobe noho ny tsy fananany tsika vola dia mena na consortium ny tatana sy hitady vola anao an'izy io. Diso ny fitenenana hoe fa atao ny vola. Misy ny olona mantsy ohatra ny volany po anao
dia manako ako be fotsiny fa neo anatiny ampokaty miteniteny foana tsy mahafantatra ny zavatra tokony ho atao raha ohatra ka ny manao pipeline zany ny afaka nanao tanana tany atsimo efa nataony andrenam-ponimerina zany milaza aminareo fa misy ny atao hoe centre de gravité tsisy rano afaka hiakatra tendrombohitra mihitsy fa dia matetika ary zay moa no anasako anareo ihany koa solom-bavambahoaka mba anintsy anareo zay miteniteny foana ho anareo sénateur satria misy olona mikobana fotsiny zany hoe io misy amin'ny fitantanana anakaraha-pirenena tsy misandry anie mibaiko fa ny sainy raha manana sandry anao ka tsy manatsaina dia misavombona fotsiny ka anjarantsika ihany no mba manintsy anazy reny tsy nandray hoe ohatra miteniteny foana ianao amin'ity zavatra teneninao ty raha afaka natao zany efa nataony andrenam-ponimerina fa tsy andrasana hoe dia olavahana ny rano aizana dia hoe expert inona era-tany andeha andravaka ianao zany atao lakan-drano any taolan'ny ary dia ho tonga any ambovombe mba tena tiako ho fantatra hoe ahoana ny anaovana an'izany zavatra impossible ny tiako lazaina aminareo dia zao tena efa mazava ny tetikady ny programme ny plan ampandrosoantsika nyity firenena ity sarotra nanarina amin'ny firenena nefa za mahatoky fa ty taona vaovao 2024 ty kosa dia taona tena anamariantsika ny asa amin'izay hoe isy fiatraikany sy fiovana lehibe zany eto amin'ny firenena zavatra telo no ataontsika amin'ity taona ity zany ary tsy atao tompotra amin'ny onona nareo fa fantatrareo ihany ny voalohany dia amin'ity 2024 taona 2024 ty no ankalazantsika ny fa 5 taona ny niverenany fahaleovan-tena ary tena misy défi goavana be dehibe ho apetratsika ao anatin'izany ohatra hoe ny fametrahantsika ny raffinerie aurifère de Madagascar be dehibe ny fanondranana volamena tsokosoko zao tsy misy déclaration ary tsy misy zay ny hoe vola miverina ho an'ny firenena zay ny nanaovako hoe ametraka raffinerie aurifère tsika ny volamena eto ihany zany no ataontsika laingo dia misy traçabilité tsy misy tsony ilaza zao mantsika rehefa lasan'ny Comore lasan'ny Afrique du Sud ny volamena tsy ohatsy izy ny olona hoe tsy avy any aminareo io fa ny volamena mivoaka eto amintsika zany tsy maintsy atao laingo dia misy numéro misy poinçon daholo ny autorisation misy an'izay ary tsy misy numéro miverina indroa zany zavatra zany ary ny olona rehetrarehetra dia afaka mividy volamena n'izy an'izy na ny ivelany mividy eto izy dia manjotraka mivola vahiny ao amin'ny banque centrale dia maka ny volamena misy autorisation dia mivoaka ara-dalàna ny volamena fa tsisy ezaka tsony zany ezahantsika hena na foanana ny fanondranana ansokosoko ny arem-pirenena zany zavatra rehetrarehetra zany no apetratsika ary mifanaovana n'le vola le ozy igny io moa zany ny zavatra apetraka ihany koa apetratsika hoe alohan'ny 26 juin dia apetraka eto ny usine dia etotsika no mametraka an'izany ozy zany zany hoe rehefa mivoaka zao ianao tsy afaka mitondra vola devise dia alainy douane dia tratra ianao dia alainy fa rehefa tsika zany legalizentsika ny fividianana ozy volamena zany eo amin'ny raha tsy diso eo amin'ny 3500 € eo ny ozy ray dia raha ivoaka ianao zany mividy ozy iny ozy iny afaka amidy any ivelany ny tiako lazaina aminareo zany dia hoe apetratsika amin'ny fahalalahana fa apetratsika ihany koa hoe inona ny fomba ampidirana vola devise hoeto amin'ny firenena zany lalatsaina rehetrarehetra zany no teneniko anareo hoe rehefa vity zany zareo tsara manao ny autoroute io zao 800 millions manao ny saofoka eo amin'ny 500 millions de dollars fa rehefa vitany zany mahazo 180 millions de dollars tsika amin'ny fitandrana renakibon'ny tany ray fa raha manana roa tsika na telo efa mahazo any amin'ny 500 millions de dollars zany izy ataontsika afaka miteny ndao aloha tsika zany anao an'ity barrage ty ndao tsika anao autoroute indray ary afaka ataontsika tsara mametraka io anao autoroute eto makany akatrany Tuléar afaka atao tsara zany rehefa hitatsika ny lalam-bola hitatsika ny fitantanana ary vitatsika zany minona reo ana fa vitatsika zany zay ny antony ihany koa ny tenenantsika hoe tsy maintsy asitsika mipaka any amin'ny vahoaka tsirairay avy le zay nanaovantsika n'le transformation agricole fanaovana transformation agricole io rehefa mahazontsika 1 million de tonnes supplémentaires dia 500 millions de dollars zay fa tsy 500 millions de dollars ho zarana tsirairay fa zay mamboly dia 1 hectare mahazo eo amin'ny
6 millions d'ariary eo ny tatsa anankiray zany hoe anatsara ny farimpiainan'ny tatsa ny tiako lazaina aminareo hoe mandroso Rwanda fa ny Rwanda ny efa 30 taona vao tonga amin'izao stade zao fa tsika eny taona zay no etsitsika fa efa hitatsika taratra le izy hoe io ary le fampandrosoana io ka ny olona zay tsy mahavita ihany manakivy atsika hoe tsy ho vitatsika io fa tsika kosa dia miroso hatrany ary mihitsy matoky fa miaraka amin'ny fanohananareo eo anivon'ny parlement na ny sénat na ny assemblée nationale dia ho vitatsika soma tsara ny vina hoentitsika anovan'ity Madagasikara mahalalantsika ity fantatro fa manana fitiavan-tanindrazana nareo tsirairay avy any am-ponareo any ka zay ny ilaina indrindra ny fanomezan-tanana ny fampitokisana tsy anaiky ho zarazaraina fa mitambatra hatranytsika mba hahafahantsika manatratra an'izay tanjona ho tratrarintsika zay ka dia amin'izao taona vaovao zao dia mirary koa zay mivady raha mirary mba ho tafian'Andriamanitra finoana hatrany ianareo tsirairay avy mba ho lavitry ny aretina fa ahazo fahasalamana mba hahafahanareo manatanteraka ny adidy izay iantsoroanareo tsirairay avy na eo anivon'ny tokantrano na eo anivon'ny firenena ary mihitsy matoky fa araky ny teniko hatramin'izay dia hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Mino fa ho taona mahafinaritra sy taona tena na eo aza ny olana mety hitranga dia mino sy matoky fa betsaka ny zavatra ho tanteraka sy ho vita amin'ity taona ity.